Misotranao indray izay noho ny amin'ny ty fotoana mbola omenao anay mbola ahafahana indray manana ny tsara iaino ny teninao sokafo ny fon'ny olona rehetra izay mandre izao afatra izao ampio izy eo ampandrenesina izany teny izany mba tsisy odiso anjara ny tsirairay avy ry tompo na iza n'izy ary naiza naiza andrenesina izao afatra izao mangataka ny famanginao aho ho an'ny olona rehetra ary mangataka koa ny fahafenon'ny fanahy masinao aho hitondra izany afatra izany ho amin'ny fahefana sy ny hery ny tompo izany no anambarana ny teninao mitenena tompo fa vonina iaino izay ary vonina koa aho anambara izany teninao zany amin'ny anaran'i Jesosy ometana izany amen. Dia mbola tombo-pasoavana lehibe ho antsika hatrany ny afaka miaino ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra amin'ny tenantsika mihitsy. Ny lohateny ity toriteny ity dia ny hoe ahoana no azahoana ny aina ao amin'izany hoe fiadanan'Andriamanitra izany. Misamboaravoara izao tontolo izao ry havana izao manandrelantsika izao tena misamboaravoara mihitsy ary isehon-javatra isan-karazany mihitsy ary rehefa manomboka mamerina kely mijery ny tenin'ny tompo any amin'ny Luka toko faha 1:20 Matthieu toko faha 4:20 dia tena miazakazaka mihitsy ny vanamby iainantsika izao raha jerentsika fotsiny zava-misy eran-tany amin'ny toerana rehetra dia misy aretina zay aretin'ny findra mahatsiravina mihitsy ary tena sahirana daholo ny olona rehetra eto amintsika moa zany dia maheno foana fa hoe tena tsy afa-mitsangana hoy anina tena reraka hoy anina tena vaka mihitsy ary eo amin'ny fiainana moa andavanandro dia fa tsy hitatro fa mikaikaiky daholo iny visy vanana rehetrarehetra inona no atao ahoana ny fiainana sisisy ny zavatra renesy ny sofina koa moa mampiororona teo misatra fampiororona be dia be eto ty zao tontolo zao ity zany zavatra iainantsika zany ary tsy maintsy iainantsika zany ao irina nefa no tiany tompo ary Jesosy indray mandeha dia zao no nambarana hoe ny fiadanako nomeko anareo ao anatiny zany ry havana ny zavatra efa planin'Andriamanitra mihitsy ry havana dia ny ananatsika ny fiainam-piadanana io fiainam-piadanana hatramin'ny voalohany mihitsy ny planin'Andriamanitra dia ny ampiadana atsika tsarofo zany tsy midika mihitsy hoe ilamina ny zavatra ety an-tany tsy midika mihitsy zany manao hoe ho moramora koa ny fiainana kanefa izay indrindra ny tena tian'Andriamanitra ampiavahana ny tena mandriamanitra azy tian'Andriamanitra ary Jesosy dia mbola namerina zany hoe ny fiadanako nomeko anareo ohatrany indraindray ohatrany nofinofo ve zany fiadanana zany mbola misy marina ve zany indray ohatrany hoe mandalo kely any amin'ny fiainana hoe mba mahatsiaro any any le fiadanana kanefa ny tompo dia mampanantena atsika mihitsy ary zay nina mitady valana apetrako aminareo androany mba hiainantsika mihitsy zany ary io le havana ny tena mampiavaka le atao hoe fivavahana kristianina manana ny zarety hoe fiainam-piadanana eto a tsy miteny hoe fiainana tena feno bebe debe anananao daholo ny zavatra rehetrarehetra manana sécurité tsara ianao tsy zany mihitsy ny tena fiadanana apetrak'Andriamanitra ary Jesosy ara dia niteny manao hoe tsy tahaky ny fanomeny zao tontolo zao izy izany misy zavatra tena zava-miafina mihitsy ao anatiny zany atao hoe fiadanan'Andriamanitra zany ny tia nomena atsika ampitony tsara ny saina ampitony tsara ny fo na manahoana na manao zavatra jerenina maso tia merina kely nyty le
ilay tantarany tompo a rehefa niaraka tamin'ny mpianatra ny tompo ary zao no nambarany hoe niaraka nahita teo sambo kely izy andeha ho epita izy tamin'ny mpianatra andeha epita fantatry ny tompo tsara fa amakivaky ranomasina isoja izy tafidrivotra andeha epita e zany ny tantara dia jerentsika tsara teny ambony rano teny tatsika tsara fa rehefa nandehandeha tsikelikely teny dia sampoara varana zay ny ranomasina zavatra efa fantatry ny tompo zany fa le ny tompo dia zao tsy maintsy tafita e fa rety mpianatra reto dia jereo tsara marina misy ary tia merina kely izy ty mihitsy angamba aloha ohatra ny petera tsy dia taitra ihany satria fa zatra rano eny fa ary matio reny mpamoretry reny zay tsy zatra rano tsy mbola nandeha lakana angamba virevitra mihitsy fa ino ny ty ny mpanarato aloha dia tsy taitra tsony satria efa zatra mahita tafidrivotra izy zany fa ny olona tsy zatra dia tena misamboaravara misy karazan'olona tahaka zany tsy tian'Andriamanitra apetraka ny tompo rehefa miteny manao hoe avia anaraka ozy le hira teo hoe manendanitra zay manendanitra zay na misy sarotra na misy zavatra manahirana dia zao raha nyteny ny tompo tsy maintsy tafita any an-danitra ny olona nefa rehefa tena mandinika zavatra be dehibe ako ry avo vao tafaresaka tamina kristianina mpanompon'Andriamanitra mihitsy atsy rehefa lasa kelikely andavina rehefa mandeha betsaka ny tafiotra ny fakapanahy dia iny fa lasa verina ny fanaona taloha indray zany zavatra misy le oja indraindray mety dia tena tafidrivotra ohatran'ny hoe tena rivotra fa rivotry ny fakapanahy rivotry ny ady ny mpiainanao zao nefa ry havana Andriamanitra dia mampanantena antsika fa anome fiadanana ho antsika izy dia tia metraka fanontaniana hoe tena marina ve zany amin'ny fiainantsika amin'izao fotoana zao kristianina mifiry no miainany zany amin'izao vanandro eny antsika zao ekena ho fa misy ny zavatsarotra tsy midika mihitsy fa isika dia hivelona eny miabakabaka fa eo amin'ity zao tontolo zao ity isika kristianina hitaridalana anao ary havana ny tena hoe ahoana ny iainana amin'izany lakle fiainana ao anatin'ny fiadanana zany ohatra ny tena tadiavina lavitra ery zany amin'izao vanandro eny antsika zao ary nefa dia zavatra napitraky ny tompo eo am-pelantanantsika mihitsy izany atao hoe fiainam-piadanana zany raha tena kristianina marina isika arao tsara ny havana ny tantarany baiboly rehetra rehetra arao dolodolo ny tantara tany amin'ny testamenta taloha dia amin'ny testamenta vaovao dia amin'ny epistily ny tantaran'ireo mpanompon'Andriamanitra be dehibe reo afaka ny sidra zavatra mafy manahirana daholo izy ireo ny sasany tany andavaky ny lio ny sasany natsipy tao anaty laforo ripetera mandry Paoly tany an-tranomaizina raha salama martyra n'ilay fonina nefa misy fiadanana foana ao anaty mbola mihira foana ao anatiny zany tsatoka ny lefina mbola hitako ny lala tsara ka izorako ohatra ny nofinofo zany hoe tiamerina ny zany Andriamanitra ry havana amin'izao vanandro antsika zao tery lalana vitsy ny makany mila mijery tsara tsika hitaridalana anao fa lalina tsy maintsy diavitsika zany atsato zavatra manahirana zany angororozy ny fon'ny olona andre zavatra te misofina filazana ady korotana isan-karazany misofina fiadanako no mivelako nareo ny tompo sania mba mametraka fanontaniana hoe mba aiza hoaizany zany fiadanana zany aza ty za ty aiza hoaizany zany be dehibe ny tsy anasa miakatra ny vidym-piainana betaka ny zavatra manahirana mbola ao ihany ny tompo nefa mbola anomeny teny hoe ny fiadanako nomeko anareo hoe retsika ve zany ary tena iainana ve zany
tsy midika ho azy zany a fa milamina ny fiainana ary ao anatiny zany zavatra mangororo sy zavatra be dehibe zany ry havana no hitenena ny tompo ozy izy hoe na disy rivorivo alinalina aza tsy akasika nareo zany marina ve zany na dia isa retina be dehibe microbe sy virus azy marina ve fa tsy akasika atsika zany mitra question barainy any marina ve korobaka aza mifamangy fa tsy mety aza mifamangy aza mifanoroka aza mifandray tanana marina ve dia aizany fiadanana tia metraka kely afa be dehibe amintsika moko mba ataotahotra efa marary zao ny havana tsakamangona fiadanako ny meko anareo jesosy za mba malo misy misy ny telefony aza makaty izy ny tenao zavo ny tenao zavo ho avy any aminareo any ao so dia findritsy ny tompo efa nampanatena fa na disy marivoriva tsy akasika azy zany fiadanako ny meko anareo marina be zany tompo sambaravoary izy zao fa tsika tsara tsy aza maka lavitra mihitsy n'izao zavatra heverina fa sarotsapy zao dia samy mandiny teny iresaka aminao mantsy hoe ahoana aza no atonga izany eo mifiaina le fiadanana zay ny tena zay moko ny tena sarobidy misy zavatra vitsivitsy rehetra zay tokony fantatrao ary ilana fanapa-kevitra aminao reto raha te hatsapany zany ianao manomboka ny hoany dia aiza re havana dia rehefa mba misy havana marary ve amin'hôpitaly mba miatso vavaka dia tsy hoany le tsika mba misy raha zao ve raha matena mba tongavana dia zany ve ny ainatsika kristana nefa ny tenin'Andriamanitra nameny atsika eto tsy maintsy manova fomba fiainantsika ry havana fa tsy misy masana fa tsika amin'izao tontolo zao raha ohatra ka mbola hitovy amin'izany atsika monekizana tena tokony anao vaccine nareo any Madagasikara vaccine efa tsara diagaboko jesosy ny vaccine zany anticorps tena maladie rehetrarehetra zany tsy détecoque fotsiny zany zany nkeny meny jesosy atsika fa maninony tsika tsy afaka miaina an'izany fa matahotra ve tsika mametraka baraingesabeo ary eto amin'ity fanazavana voalohany atoa dia efa manomboka mametraka famotanitsika tsy rale avy onatrehany zany ary maninona azy ny totsy tonga aoko zany ary maninona zany tsy mba miaina an'izany tsy maintsy mametraka zavafantany izany raha miro zao toroteny zao mba hanana no fanapa-kevitra rehefa aveo fa te hanome anao zany fiadanana zany manko ny tompo aloany te hanome anao zany izy otsika rehetra ny voalohany indrindra ry havana eto dia manomboka nitarika anao tsy maintsy miditra ho isany akon'Andriamanitra aloha ianao vo afaka miaina n'izany fiainam-piadanana zany raha ny marina dia hoe tsy maintsy miditra ho isany zanak'Andriamanitra ianao aloha ary raha tsara mety vaovao nareo mino an'izao toroteny zao a mety efatra nainany koa ety ambonin'ny tany manko ry havana dia misy zanaky ny devoly ary misy zanak'Andriamanitra ary raha ny baiboly mihitsy nijereny le epistily Jaona voalohany tena milaza mihitsy ao misy zatra mampiavaka azy mihitsy ao epistily Jaona voalohany io a toko fahatelo dia misy hoe misy ny zanaky ny devoly ary misy ny zanak'Andriamanitra ny zavatra voalohany ila tsy maintsy ataotsika zany a dia le ahoana no atonga atsika ho isan'ny zanak'Andriamanitra epistily Jaona voalohany toko voalohany a misy bedabeatra ny fariny misy milaza foana izy eo ary eo amin'ny epistily Jaona voalohany toko fahatelo a dia ny olona natao hoe zanaky ny devoly ao a dia ny olona mbola tsy nateraky indray zay mivolaza eo io izy ny mampiavaka raha mbola tsy nateraka indray ny olona na izy zanaky ny devoly izy epistily Jaona voalohany toko fahatelo ary io a no lakileny fahidirana ny maha-isan'ny zanak'Andriamanitra atsika ary be dehibe mihitsy ny havana ny olona tsy tafiditra amin'io raha tsy ateraka indray ny zanak'Andriamanitra voalohany ry havana dia Jesosy a no atsoina hoe
zanak'Andriamanitra. Rehefa malalaka ianao dia vakio kely fa lioka toko voalohany io a any amin'ny fa 5:30 dia zao nambarany tamin'ny Maria hoe ary ny fanahy masina moa izay analoka ary ny zaza ao an-kibonao dia atao hoe zanak'Andriamanitra. Io Jesosy io ny zanak'Andriamanitra voalohany indrindra, ary io tsy mba laitra ny paoriny io, tsy mba laitra ny aretiny io, tsy mba natao ohatra io na inonina zavatra nitranga. Io Jesosy io ary ao tsara ny tantaran'i Jesosy. Be da be ny menasy teny ovoloana Herody, mbola iny izy velona ihany. Be dia be ny fanenjena efa saika anisany, mbola iny izy ihany. Tsy laitra ny zavatra mihitsy, manahirana io Jesosy io, zanak'Andriamanitra, ankonan'Andriamanitra izy. Zany hoe Andriamanitra mihitsy ny tena mandray an-tanana ny fiainana satria zanany izy. Zanany izy. Tao ny fiarovana, tao ny fikarakarana, zavatra maro isan-karazany mihitsy satria zanak'Andriamanitra izy. Alao tsara ny tantaran'i Jesosy. Lasa ny tena tia metraka ho tsika mihitsy. Arao tsara mihitsy ny tena Jesosy. Za efa mba matenika izy eo rehefa mba marara dia ono a Jesosy mba hovina moa ny tena hitako hoe fa narary ianao. Sady tsy naperaka tao anaty Baiboly ianao fa mety narary iny ianao. Fa rehefa nandinika aravana tsy mba narary mihitsy Jesosy. Satria Andriamanitra izy. Ary zay nina ny tian'Andriamanitra ho jerentsika, dingana tsy maintsy misoatsika, sady miakatra, sady mampakatra finonotsika no manomboka miaina tsikelikely amin'izany atao tena fiainan'Andriamanitra zany avana. Esory ao anatin'ny fisainana zany a, mety za ty zao mety zao ka za ty ka mety arary za, fa Jesosy aloha ilay zanak'Andriamanitra. Dia zao nambarany any amin'ny Matthieu 7:17, Marka 1:1, ianao no zanako malalako, ianao no sitrako, zanak'Andriamanitra, malalan'Andriamanitra Jesosy. Izy zany ny zanak'Andriamanitra voalohany indrindra. Tsara fantatsika zay. Ary ny olona rehetrarehetra rehefa lazay te ho izy zanak'Andriamanitra dia tsy maintsy eto amin'izay ary ny tena zavatra sarobidy, tsy maintsy mandray an'io Jesosy ao anaty. Zay vao misy fiovana ny fiainana. Io Jesosy io zany a no mampiditra antsika ho isan'ny zanak'Andriamanitra any amin'ny Romanina. Manika antsika any amin'ny Romanina dia tena milaza mihitsy hoe zanak'Andriamanitra isika. Ary io a tsara fantatritsika tsara mihitsy. Tsy tafiditra zanak'Andriamanitra mihitsy ianao a raha Jesosy no miditra ao anatinao. Feroko tsara. Tsy ny finoanao an Jesosy akory, tsy ampy zany. Fa ny fidiran'i Jesosy ao anaty no mitondra anao zanak'Andriamanitra ka tsy ho laitra ny aretina koa ianao, na tsy ho laitra ny ady sarotra. Arao tsara zay. Dingana voalohany zay. Hoy zay filazany tsara Jaona 1:2, zaitra nandray azy dia mery ho tonga zanak'Andriamanitra. Hoy taminareo hoe dingana voalohany zany a dia tsy maintsy tonga zanak'Andriamanitra no isika. Dingana voalohany tsy maintsy idirantsika zay. Tsy mety aminao mihitsy dia atao hoe miaina ao anatin'ny fiadan'Andriamanitra zany tsy tonga ao anao. Ho niresaka aminao moa tsy any tena aripasoavana rehefa avy eo. Fa atao aloha izay atonga antsika ao anatiny atao hoe ankonan'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra. Betsaka mihitsy ny havana ny kristianina maro mihitsy ny havana tena milaza anao fa tsy tafiditra ao anatiny mahazanak'Andriamanitra izy. Zany no mahatonga ny olana be dia be rava, zany no mahatonga ny tahotra, zany no mahatonga ny zatra manahirana. Le mahatonga anao mihitsy misy ny zanak'Andriamanitra. Eo atao manao hoe ny zanaky ny devoly a dia zay tsy nateraka indray. Tsy hoe zay tsy vita batisa, tsy hoe zay mpandray fanasan'ny tompo, tsy hoe zay mpandray communion, tsy zany mihitsy. Ary tsy matafiditra ho zanak'Andriamanitra reny. Rehefa avy eo reny no tanterahana. Fa tsy reny aloha ny idirany. Tsy hoe mampanompon'Andriamanitra koa zany dia mpanompon'Andriamanitra, tsy zany mihitsy no mahazanak'Andriamanitra anao. Fa ny fidirany Jesosy ao amin'ny fiainanao. Mamerina ny foana ry havana satria
tena io mihitsy rehavana ny fanalahidiny ty atao hoe fiadanana io ny fanalahidiny ao Jesosy miditra ao anaty nandray an' Jesosy tao amin'ny fiainana ary zay rehavana tena zavatra sany tsy mitonga zanak'Andriamanitra tsika ho raha tsy Jesosy mihitsy ny miditra ao anatytsika ary io a tena sarobidy mihitsy rehavana io satria any amin'ny Romanina any dia zao nambarana sotra masina Romanina toko 5 i Romanina toko 5 hoe zanak'Andriamanitra natsangan'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny olona zay vao tonga zanak'Andriamanitra Jesosy Kristy miditra ao anatytsika zany no ananganan'Andriamanitra atsika ho isan'ny zanak'Andriamanitra zany hoe tsy mijery ahy mihitsy Andriamanitra raha tsy hitany Jesosy ao anatiko tsy mijery anao mihitsy Andriamanitra raha tsy hitany Jesosy ao anatao izy manko sarosarotra ihany hoe Jesosy hita zany fa io Jesosy ao anatin'ny olona io lay tenin'Andriamanitra lay fanan'Andriamanitra io dikany io tsy iza ozy fa zany tompo zany fa ny fanahy tsy izany fanahy zany izy fa ny tompo rehefa tafiditra ao anatsika zany io fanan'Andriamanitra io dia zay tsika vao tonga zanak'Andriamanitra ary filazantsara ny jaona toko voalohany sy ny faharoa ary ny teny dia Andriamanitra ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra raha ohatra zany ty tenin'Andriamanitra ty tsy miaina amin'io isan'andro ao anatsika sika io ten'Andriamanitra dia mbola tsy tafiditra ao anatsika ilay mahazanak'Andriamanitra tsika arao tsara io any fanalahidiny zany atao hoe miaina ao anatiny zany atao hoe fiadanan'Andriamanitra zany miditra ho isan'ny ankonan'Andriamanitra rehefa tsy ankonan'Andriamanitra ny olona dia akonan'ny devoly ary izany no mahatonga ny olona tafiditra ao anatina problema tahotra sy zavatra satria ny devoly no manapaka eo amin'ny fiainany ny devoly no mitondra ny fiainany zany no mahatonga ny olona matahotra zany no mahatonga ny olona korotana ny fiainany na iza na izy ianao mian'izao tontolo zao mivantana mihitsy zao ten'Andriamanitra zao ny olona tsy nateraky indray dia zanaky ny devoly ary raha zanaky ny devoly izy ahita korotana foana eo amin'ny fiainany ary hosahirana foana izy amin'ny androm-piainany manontolo ny zany tsy maintsy miditra isan'ny zanak'Andriamanitra ianao mba hahatonga anao hiteneniny manao hoe ianao ny zanako malalako mba hiteny aminao mihitsy Andriamanitra hoe ianao ny zanako malalako sady tiako ianao zany ny zavatra tiatsika iainantsika isan'andro isan'andro ary tena mila mijery an'izany tsika riavana tarika atsika ihany riavana rehefa tonga zanak'Andriamanitra ny olona dia tsarovy tsara dia ozy izy ato amin'ity Romanina toko 5 ity 17 hoe mpandovan'Andriamanitra ary ray lovan'i Kristy asazonareo tsara zany atao hoe mpandovan'Andriamanitra zaraiko tsara izy inona zany ny zoan'ny olona rehefa tonga zanak'Andriamanitra izy mandovan'Andriamanitra raha mbola azavaintsika any dia mandova ny teny fikasan'Andriamanitra Andriamanitra dia nanome ny teny fikasana anarivona tao anatin'ity baiboly ity riavana mba hivelomany zanany manoloana ny situation rehetrarehetra mitranga atao anatin'ity zay ny lova napetraka Andriamanitra ao tsika io iainantsika isan'andro isan'andro io nomen'Andriamanitra io mandova ny teny fikasan'Andriamanitra arena sarobidy zany ary rehefa tena mandinika riavana dia tiampitodika kely anareo amin'reto andinitsotra masiny reto fa inona moa zany karaza amin'ity hoe arena omen'Andriamanitra zany riavana rehefa nandehandeha mijery toerana zay dia ato dia najery toerana mba hoe najery toerana naovana ny asan'Andriamanitra ao le tompon'le tany ty taniko ty zany tsy anao io tompoko tsy taninao io na dia misoratra aminao foziny tompo any tany sy zay rehetra ho aminy nihiratra be mas tena mariny zako sy ny vatapaka ndray ny fijeriny Andriamanitra ny tompony tany sy zay rehetra ho aminy Deutéronome 10:7
salamy faefatra amby roapolo andimy voalohany, salamy fa 5,540 ny tany. Mpanakarena be zany ty Andriamanitra zaitsika teny. Ao anatin'izany ny ariam-pasavana mbola voazavaka materielina fotsiny lazaiko aminao zay any Jehovah ny tany sy zay rehetra ho aminy. Any amin'ny Agay ary izy dia mbola zao nambarina hoe Agay 2:2 any volamena, any volafotsy. Asara-bahazonareo tsara zany. Zany no lovanao, zany no lovantsika. Tao tena tsy miaina amin'izany akory nefitsika be dia be tsy manam-bolamena akory, petraka tsy manam-bolafotsy akory, petraka tao tsisy tany akory aza sasany ay zany ty mitombo efa nanome-tsika hoe any tany sy zay rehetra ho aminy raha zanak'Andriamanitra ianao dia atsika ny tany izy Andriamanitra, atsika ny tany. Mialala be tsika hoe atsika amin'ny ahoana ary zany io ny ten'Andriamanitra. Mpandovan'Andriamanitra izy ary mpirailova amin'i Kristy. Avereno kely amin'izay fisainantsika. Be dia be tsika ny tsy mieritreritra an'izany, be dia be tsika ny tsy manana an'izany, dia sahirana isan'andro isan'andro, sahirana mitady volamena amin'ny vola moa izao fa io ihany mivadika volana ilay. Nefa ny tompo any tany zay rehetra ao aminy. Mpandovan'Andriamanitra. Mbola zavatra materielina ho any resahako aminao, fa mbola io anaty teny fikasan'Andriamanitra dia ao anatin'izany teny fikasan'Andriamanitra zany ny fiarovana manoloana ny zavatsarotra rehetra. Ao ny aretina, ao ny fahavana, ao ny mpanenjika fiarovana amin'ny mpanenjehana, ao ny fiarovana amin'ny fahavana, ao daholo ao anatin'ity mpandovany teny fikasan'Andriamanitra. Ny akamorontsika ry havana tsy mahalala hoe misy tenin'Andriamanitra mikasika ho avy ao anaty Baiboly, satria nahoana tsy mamaky Baiboly manko. Tsy mamaky Baiboly dia tsy mahita ny ariam-pahasoavana. Mpandovan'Andriamanitra veriko tsara. Zanak'Andriamanitra tsika mandovan'Andriamanitra. Andriamanitra ny tompony fahefana rehetra, Andriamanitra ny tompony tany, Andriamanitra ny tompony volamena, Andriamanitra ny tompony volafotsy, izy ny tompony zavatra rehetra. Izy koa ny tompony tamobilitsika, izy koa ny tompony tranontsika. Sao dia atao iny tranoko. Rehefa mavavaka dia misaotra tompo manapetraka amin'ity tranonao ity zay. Na dia misaotra aminao ary io. Misaotra Jesosy fa mba nampindraminao ty tomobily ity. Fa tsy hoe tomobiliko, tranoko. Any tany zay rehetra ho amin'io Jehovah. Misy dikany lehibe zany ry havana itao hoe fiainam-piadanana zany. Azay ny tian'Andriamanitra apetraka amintsika. Ary io teny io havana navadiky ny devoly izy io satria tsika tsy mahalala an'io orena io. Naody ny devoly io. Dia izy koa moa nahazo an'ilay hoe efa nomena io ka, efa natolotra io. Ny zany zay tiako nomena azy. Dia lasa tsy maintsy mamono akoho lalo vao maka an'ilay vatosoa. Tsy maintsy misy rano akoho io mipetraka io. Mpanomp'Andriamanitra zay zany mba nifanendresaka tamiko dia mba nizerisitery izy tamiko. Raha mahersona zay dia mpanao mpiady vatosoa ka dia ne rehefa alohan'ny hipoitra izy dia tsy maintsy mamorombo zay aloha dia araka ny raha ka io satifika io. Zany ny resahany tamiko io zany mpanompon'Andriamanitra ny resaka zany. Satifika olo le raha latsaka eo nefa tsy maintsy manome sorony izy vaka le vatosoa. Nefa ny tompo efa nteny fa any tany zeritra ho aminy, any volamena, any volafotsy. Etsika hoe tena ahoana ary zany fa teo tena manina ary tsika reto. Jereo tsara fiainantsika ohatra hoe zany ary ty za ty zany tena manan-karena mahatra raha dinihana. Zany mihitsika mbo manan-karena ihany le ray aman-dreny fa za mahatrako. Zany iny efa rahatsika zao e. Mba manan-karena mba nana le ray aman-drenitsika daholo ny zava-lerotsika isan'andro ny ferinaina foana. Inona no hoaninay, inona no tafianay. Nefa voa any tany zeritra ho aminy. Noho ny tsy fahalalantsika amin'izany ry havana no mahatonga antsika hambakay ny devoly isika ry havana. Io le epistily Jaune voalohany dia mbola misy koa zanaky ny devoly hoe mpaminany sandoka. Le mpanompony devoly mamitapitaka olona be dia be amin'izao fotoana izao. Reny no atao hoe zanaky ny devoly. Ary satria isika zanak'Andriamanitra tsy malala ny harena izay nomena Andriamanitra antsika dia manararoatra mihitsy ny havana ny devoly mamitapitaka antsika. Noho izany tsara mahafantatra zany tsatsika. Raha ten'Andriamanitra nomeko anao raha dia zay tsara fantatra tsara mihitsy fa eo am-pelantanan'Andriamanitra ny ariam-pahasoavana rehetra. Ny anankiray faharoa amin'ilay Romanina io dia tsara.
piray lova amin'ny Kristy. Mazava tsara, piray lova amin'ny Kristy. Inona indray ny tiana ambaran'io? Any amin'ny Kolosianina izy zava dia tena mahafinaritra mihitsy mijery eny amin'ilay voalazany amin'ny Kolosianina. Kolosianina toko fahatelo hoe ny fiainantsika ozy dia miara-miafina ao amin'ny Kristy. Miara-miafina amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Isika zany ny fiainantsika rehefa nandray amin'i Jesosy dia afenin'Andriamanitra isika ao amin'ny Jesosy. Zany hoe Jesosy mihitsy ny manafina atsika, miafina ao ny fiainantsika. Rehefa mandehandeha an-dalana iny ianao, Kristy ny manafina anao. Tsy mahita anao mihitsy ny devoly havana, fanina ny devoly. Na mandalo eo ianao tsy hitany devoly koa ny varavarana sy ny vavahady ny tranonao. Na misy mitady androbanao ara tsy fanina, tsy mahita izay varavarana, any amin'ny rindrina ny donany tambony lohany. Jereo tsara tamin'ny andron'ny Lota nge. Fanina daholo tsy kidy atao varavarana Lota. Miara-miafina ao amin'ny Kristy ao amin'Andriamanitra. Asa azonareo tsara zany. Zany aripasavana, zany lovatsika eo amin'ny Jesosy ny havana. Rehefa tena eo amin'ny Jesosy ianao ny havana, afeniny tompo ny fiainantsika. Ilay tsy fataterahana, ilay tsy famendrena, rakofa ny fataterahana Jesosy. Rehefa ao amin'ny Jesosy tsika. Ary rehefa mivavatsika dia zao, mijery tsika Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Miainy mivavaka ataotsika izy, Jesosy aloha mijereny hoe ao ve Jesosy aloha. Dia aloha miara-miafina. Tsy zatsony ny velona, Kristy no velona ao anaty. Zay ny dikany velona amin'ny fiainantsika. Miaraka ao Jesosy. Zatra tena sarobidy ny havana ary everiko fa tena zava-dehibe. Any amin'ny boky ny Apokalipsiany tena tsara tokoa fantatritsika fa anisany anankiray tena mbola arena sarobidy nomen'Andriamanitra atsika tamin'ny alalan'i Jesosy dia ilay Jerosalema vaovao. Ilay Jerosalema vaovao. Ary io zavana tena tiako aperaka amintsika. Tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny boky mpianakavian'Andriamanitra isika. Ao amin'ny livret de famillen'Andriamanitra. Akio tsara io Apokalipsy io. Tsy tafiditra ao anatin'ny livret de famillen'Andriamanitra isika raha tsy nateraky indray. Ary jereo tsara ny amin'ny Apokalipsy io fa zay tsy voasoratra ao izy dia tsy mahazo miditra ao. Sarotra be io ary tena dia mbola nampiny izy amany hoe ary zay tsy manam-pahamasinana tsy matafiditra ao. Zany hoe raha vao tsy manam-pahamasinana tsy nateraky indray dia tsy tafiditra ao anatin'ny livren'Andriamanitra ianao ny havana ary many ambelo anao. Zany tsy maintsy tsika miverina kely eo amin'izany atao tena tafiditra anatin'ny akon'Andriamanitra. Na manana akazo ry havana fo ihany fitarantsika. Misy zavatra valiteny faharoa havana. Ny voalohany ina dia tsy maintsy zanak'Andriamanitra. Faharoa, rehefa nomen'Andriamanitra ny lova amin'izay tsika, nomeny antsika ny teny fikasana, dia izao ny oloko marina ozy dia velon'ny finoana. Mandeha amin'ny finoana amin'izay tsika. Hebreo toko fahafolo andiny fahavalo amin'ny telopolo. Miaina, tsy miaina tsony amin'ny zavatra misy. Eto tsika dia tena zay moa vady noterina moa tena dikany tia aventure ty amin'ny teny gasy. Fa miaina manao aventure eo lafatsika. Miaina amin'ny finoana ny ten'Andriamanitra. Tsy mijerina inona zavatra ity avelana. Rehefa niantso Andriamanitra tamin'ny Abrahama hoe andeha Abrahama, miala amin'ny taninao ianao fa andeha andova ilay tany Kanana. Dia lasa tsy fantatra zay mety hitranga any raha maha-olombelona. Tsy fantatra zay zavatra mety iseho. Zany mihitsy ny finoana ny teny fikasan'Andriamanitra. Rehefa miteny Andriamanitra manao hoe mizanoko sasataniko dia alao adidiko ihany. Rehefa miteny izy manao hoe manotra noho ny voromanidina ianareo. Marina zany. Miandry ilay voromanidina dia miandry fotsiny. Kikikiko. Iny fa manatitra sakafo. Iny izy manatitra sakafo. Taka zany ny Eli dia mipetraka teo ambony vato. Iny mikoeka rehefa maraina, iny mikoeka rehefa hariva. Tsy miovy zany Andriamanitra zany havana. Mivelona amin'ny finoana. Aza mivelona amin'ny fils de paix anao. Aza mivelona amin'ny karamanao. Fa miveloma amin'ny teny fikasan'Andriamanitra zay tsy miovy. Ho maty zay io ary mandrakizay. Mety ho kely voasolo anaty fils de paix anao. Fa rehefa atao ny calcul vola hoaninao avy folo eny ny vola anao. Mety ho kely ny vola miditra anao fijerinao koba kely. Fa rehefa mihinana ianao tsy mety nona. Zany mandriamanitra azy. Zany te mivelona amin'ny finoana.
ary zany mampiavaka atsika mivelona anatin'ny fiadan'andriamanitra mivelona amin'ny finoana aza mijery ny situation rehetra am'izao na inona zavatra fampitahorany devoly ny havana be da be ny havana nataony Goliata tamin'ny Davida nampitahotra ny Davida zavatra boikelivina no taorako an'io tena mbaetiny mandositra dolo mo fitsaka dolodolo ny maramila fa ozy izy Davida manao hoe androany no anomezan'andriamanitra ny lohanao dia amin'ny ahoana rehefa kama izy dia ny sabatra ihany no miloko anao ny sabatra ihany no miloko anao izy Davida aza mijery ny alehibe ny fahavalo aza mijery ny habe ny onja fa mijery ny Jesosy Kristy tompony finoana dia ampahirinareo mantsy ariavana amin'izao vanambelantsika izao aza niketraketraka raha aza mandeha visevanana fa eo kekinao Jesosy ao tokantraminao Jesosy mba manokana fotoana kely amin'ny alina mababike mba manokana fotoana amin'ny ariva mitenena amin'ny Jesosy zanakao nge ahy fatatry fa tena tianao aho zanakao malalanao nge ahy zany resatresaka rehefa tena zanak'Andriamanitra dia dingidingy tahaka zany no atao fa isaky ny trano tompo maninona no velona ohatran' izao tompo manena dia ohatran'izao ve zay tsy mba zany no dingidingy Andriamanitra fatatry fa tena zanakao aho fantatry fa tena tianao nge ahy fantatry tsara fa manaraka maso ny fiainako ngenao e fantatry tsara zany azako tena tianao zany resatresaka io am'le zanaka sy ray aman-dreny fantany tsara hoe problème atsika io e fantany dolo ny zavatra manahirina atsika fa isika indraindray a tsy mety manaiky eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy hoe zanakao ny aho ary ny fahatelo farany avana rehefa tena mivelona amin'io finoana eo a dia zao manaiky zay fitondran'Andriamanitra rehetra rehetra ndraindray io tsy mifanaraka amin'ny sikaponao mihitsy ny zavatra mety mitranga mety araky ny eritreritry ny lohanao mihitsy ny zavatra mety miseho ianao manantena hoe tena androany angamba dia tena isy olona angamba tena me vola be anay angamba ny androany dia reo tsara ty tantara marina ty ry tantara maritra zay fianakaviana kristiana anankiray zay anao marinako azy manopon'Andriamanitra le ramatoa dia mivavaka izy manaka tao anatin'ny fahasairanana mihitsy izy tena tao anatin'ny fahasairanana izy dia rehefa tonga ny fotoana fandrahoana sakafo ry havana dia namelona afy any izy nefa tsisy ninona tao anaty vilany dia gaga bela zany fa inona ny sakafontsika rehefa tonga ny ora fandrahoana zavatra dia aleona mba anomana ny hafa tsy misy ninona dia ahoana fotsiny dia efa tonga ny ora amboariny couvert couvert tsy misy sakafo raha nieritreritra fa tamin'ny minitra sy segonda farany ry havana tondona atao marabana vaingana fa ino vaky teo amin'ny devanitra ny siterna mitondra ronono eto dolo zay sinina rehetrarehetra ho fenona fa misy ronono mepojy eo ronono mela fotsiny da azo ny ronono dia nahampangotrahana amin'izay kisotrotra ngamba mety nieritreritra izy ngamba poulet rôti etikeny izy ngamba côtelette ronono mamelona mihitsy zay mahavelona zany nomen'Andriamanitra ianao mieritreritra tena zavatra sady misy zavatra tsaratsara kokoa omeny anao zay tena ilainao eo amin'ny fiainanao tsaraky nieritreritra ao fa ekeo zay fitondran'Andriamanitra manaiky ekeko tompo ny fitondranao aho manaiky aho satria zanakao aho ary ianao rehefa miteny fa tsy hevitra loza ho aho mihitsy ianao fa hitondra fiadanana indraindray ohatra ny somaro ratsiratsy ny fisehony voalohany fa tsy maintsy mifara ny fahatsarana iny arao daholo ny tantarany havana amin'ny voalohany ohatra ny somary miratsiratsy fa mifara amin'ny zavatra tsara iny androany tsy fanto zay zavatra mitranga eo fiainanao midira no isan'ny zanak'Andriamanitra faharoa aoka ivelona amin'ny finoana mpandovan'Andriamanitra ianao ary rainova amin'i Jesosy ilay fiainana mandrakizay dia tsika hivavaka ary sany miresaka amin'ny tompo aho amin'ny alalan'izany afatra izany mino aho fa manakambara amintsika tsiray avy ny tompo mba miteneny fa miteny tompo androany ary hiditra ho isan'ny zanakao aho anapa-kevitra mihitsy hiala amin'ny ratsy fanaoko anapa-kevitra hiala amin'izay veriko fanety zay nina nambariny ao amin'ny Isaia 5:5 aoka ozy izy ny ratsy fanahy hiala amin'io afoy ny lalany faoka iverina amin'ny Jehova ireo na inona ninona lalana efa naleanao na inona ninona fivavahana efa naranao hatramin'izay androany mitenena tompo androany afoyko ny lalany ratsiko rehetra afoy zay fiheverako rehetra minety afoy zay neveriko hitondrako ny fiainako fa androany tompo atolotra anao tanteraka ny fiainako manontolo raisao ampelantanana tompo no avy
raha isampelatana ny moavinay manana fanapaha-kevitra ary anao zay fanolo tena ho an'ny tompo aoka ivelona amin'ny filory ianao manomboka androany ary maniky ny fitonan'andriamanitra fa tena tiantsika izy dia tsika isaka ny vavaka asan'iny resaka amin'andriamanitra ianao mihitsy ny tian'andriamanitra iresaka amin'ny androany fa tena te hieno anao izy ary tena tianao izy